Manatitra ny araba topoko lahy sy topoko vavy tonga soa indray atao anatin'izao fampahalam-baovao faharoa fahitalavitry MATV izao. Ny sombitsombony ary amin'ireo vaovao isan'ny songadina amin'izao takariva izao no entina amintsika avy hatrany aloha. Tafakatra ho sivy ny isan'ireo ny laza amin'ny fomba ofisialy ny filatsahan-kofotsiny amin'ny filoham-pirenena amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao itanterahana eto amintsika hoentina ao anatin'ity vaovao ity ihany koa moa ny momba ny fehi-kevitra nivoaka tao anatin'ny dinika Savaranando izay nokarakaray ny FFKM omaly. Manasanao naraka ny vaovao atra amin'ny farany topoko lahy sy topoko vavy. Politika no isantarantsika izay fampahalam-baovao izay. Nanateraka Kongresi Nasional teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton tamin'ity androany ity ny antoko Miami na miaraka aminay Madagasikara ary nivoaka tao anatin'izany moa fa mangataka ny filatsahan-kofotsiny Andriamatoa Fleury Rakotomalala ity antoko ity. Andriamatoa Fleury Rakotomalala no hitan'ireo mpikambana ao anatin'ny antoko Miami na miaraka aminay Madagasikara fa sasy vonina ampandroso ny firenena izay latsaka ao anatin'ny fahantrana ka ity farany no angatahan'izy ireo ilatsaka hovidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Izay ny fantatra nandritry ny kongresy izay no tanterahany ity antoko ity teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton androany. Andriamatoa Fleury Andriamatoa Rakotomalala izy no izy. Ino no kandida ho atotry ny Miami Madagasikara ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary ny somatoka isika mihoatra anazy fampitapatafa sy fampidinidinika ary mihotrika fa miaraka amintsika izy anaika amin'ny tena itondra ty Madagasikara ty anavitra atsika rehetrarehetra hiala anatin'izao fahantrana izay iainantsika nandritra ny tena ny 50 taona zao. Amma atoko politika anazy ary koa ny fahitana sy ny fahatsapana fa ny akamarony ary ny abetsahany mihitsy ny vahoaka malagasy dia efa leo ny fanaovana politika, leo politika ary mitady olona vaovao amoaka anazy ao anatin'izao krizy misy anazy zao dia rehefa nandinidinika ny ara-fampitafatafa tamin'ny namana sy ny vahoaka dia natsapa fa fotoana zao anolorana olona vaovao sasy vonina anavitra amin'ity firenena malagasy ity. Ny atoko Miami Madagasikara dia anolotra an'Andriamatoa Rakotomalala Fleury ho kandida ao anatin'izany fifidianana filoham-pirenena zany. Tsara marina nefa fa ny atoko no anolotra fa mbola iangavy iresaka ary andresy lahatra anazy izahay satria izy ny fantatray fa afaka hitondra izao firenena zao ivoaka amin'izao krizy zao. No antitra ny filohan'ny antoko Miami fa vonina anompo ny vahoaka sy ny firenena fa tsy hotompony Andriamatoa Fleury Rakotomalala izay mpandraraha manana ny maha izy azy tsy mbola naloto teo amin'ny fanaovana politika ary olona matahotra an'Andriamanitra. Nandritry ny kongresy izay no tanterahana androany moa no nifidianana ihany koa ireo mpikambana ao anatin'ny birao isa-paritra. Apetraka tsy ho ela ihany koa ireo sampana sy ratsa mangaika ny Miami manerana ny faritra 12.